Ya faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray tonga soa amin'izao fandarana mahafinaritra izao a. Ny lohatenin'ny fandarantsika moa dia hoe ambarao ny tena fahamarinana. Efa misy vidéo maromaro any a zay efa hitantsika, lohahevitra maromaro ihany koa izay efa nianarantsika fa amin'ity androany ity a dia hijery lohahevitra anankiray isika ny amin'ny manahoana sy manahoana moa rehefa norohan'Andriamanitra tany an-danitra ny devoly. Manahoana sy manahoana rehefa norohan'Andriamanitra tany an-danitra ireo devoly ireo. Avy hatrany dia hijery andiny soratra masina izay mifanoraika tanteraka amin'izay tsika izay ao amin'ny Apokalipsy 2:2-7. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery avy tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristy, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay mpiapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia nofaty azy. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ao am-pon'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny fotoanany. Eto dia ahitantsika tantara izay karazana anekdoty moa zany na tantara tena nisy marina tany an-danitra tamin'ny fotoan'androny, rehefa araka ny fitantaran'ny olona zany nahita fahitana sy araka ny baiboly ihany koa dia toy izao le fandehan'ilay tantara. Amatapitrisany taonany atao an-danitra, amatapitrisany taona tany an-danitra dia nahary ny anjely tsomby arin'alina Andriamanitra. Ary ireo anjely ireo dia zavaboary misaina izy ireo, manantsaina ny anjely, irakiraka fanahy mazoto. Ary amin'ireo anjely ireo dia misy lehibeany anankiroa, lehiben'ny anjely any an-danitra. Ao ny antsoina hoe anjely plaza vaovao mahafaly dia antsoina hoe anjely Gabriel, fa ao kosa ny anjely plaza mpandeha iran'Andriamanitra anatanteraka mission lehibe ho amin'ny resaka tafika sy ady ara-panahy. Ary bebebe ny mpino izay mivavaka, nefa rehefa miasa ny fanahy ratsy eny amin'ny habakabaka izay mbola hojerevantsika rehefa avy eo, ireo fanahy ireo dia anisan'ny manakana ny valim-bavaky mpino, ary dia irana ilay anjely arkanjely Mikaela izay lehibe amin'ny anjely hiady ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny olom-bafidin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay dia ireo anjely anankiroa ireo zany no iran'Andriamanitra anampy ny olo-masina ety ambonin'ny tany. Rehefa nilaza vaovao mahafaly tamin'ny Maria ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy, ilay anjely dia anjely Gabriel no nirahana. Rehefa kosa tsy mivaly ny vavaka nataony Daniel tany Babilôna tamin'ny fotoan'androny, rehefa nanofy izy ary tsy dia fantany loatra ny hevitry ny nofy, ary dia mivavaka izy nangataka valim-bavaka tamin'Andriamanitra, dia io arkanjely Mikaela io ilay anisan'ny andriana lehibe amin'ny anjely, io no niady ho an'ny Daniel. Zany hoe ao am-danitra ao zany dia misy lehiben'ny anjely, ary toy izao ny antanatohatra: Andriamanitra ray, Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Ary manarakaraka an'izay dia ngia Losifera. Io Losifera io dia anjely ny maraina, kitany maraina, tsara feo ary mpitarika ny hira fidirana tao an-danitra. Ary rehefa tena mpitarika ny hira fidirana izy dia rehefa mivorony ny Andriamanitra telo izay iray na ny Trinité dia tsy maintsy atsoina foana ngia Losifera
mba hidinidinika sy anao convention zany tao an-danitra hoe atsona fo izy rehefa misy fivoriana de atsona foana fa tamin'ny fotoan'andro ny anankiray iny a de tsy natsona izy de tezitra izy ary de nialina an' Jesosy hoe fa ahoana zany tsy natsonareo nefa Jesosy de présent foana amin'ny fotoana rehetra ze Jesosy io ve de nialina an' Jesosy izy a de lasa nikomy tamin'Andriamanitra de te hitovy amin'Andriamanitra ihany koa izy te hitovy amin'Andriamanitra ny anankiray zany a tamin'ny Andriamanitra telo zay ray zay nivory a de tsy natsona izy faharoa rehefa tsy tonga amin'ny fotoana anankiray a tsy nomena voninahitra izy de hitovy amin'Andriamanitra izy hiakatra eny amin'ny avoana any amin'ny farany ambony eny izy ary hitovy amin'Andriamanitra eny mikintana eny amin'ny farany ambony any ary hitovy amin'Andriamanitra aho te hitovy amin'Andriamanitra te haka ny toeran'Andriamanitra te haka ny voninahitr'Andriamanitra ary rehefa te haka ny voninahitr'Andriamanitra izy a de tonga amin'ny fotoana anankiray zay hideranan'Andriamanitra hiankofana amizana voninahitra an'Andriamanitra de tsy niankohaka izy tahaka ny mahazatra nikomy tamin'Andriamanitra satria niteny tamin'ireo anjely izy manao hoe ahoana moa ny tsy omenareo voninahitra ahoana ianareo tsy miankohaka eto anatrehako zany mandray fahazavana avy any amin'Andriamanitra mankany aminareo e ahoana ny tsy mba omenareo voninahitra za koa ne mba tokony omena voninahitra ato amin'ity lapa ity e za koa ne mba tokony omena voninahitra e ahoana ny tsy omenareo voninahitra ahoana ny tsy hajainareo de nytominy a hikomy amin'Andriamanitra na anohitra an'Andriamanitra ny un tiers ny anjely tao an-danitra ndray apatelony a nytominy Losifera hikomy amin'Andriamanitra ary de tezitra Andriamanitra ary namoaka fitsarana tsy azo ivalosana de nazera any amin'ny elo a ny devoly ray apatelony tonga de nazera an'Andriamanitra Jesosy a misy fotoana tamin'ny Luka toko fa raiky amby roapolo Luka toko fa folo andininy fa valo ambin'ny folo Luka toko fahafolo andininy fa valo ambin'ny folo fa hoy Jesosy taminy nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra zany hoe nazera an'Andriamanitra mihitsy latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra eto zany a de mahitatsika hoe niala tany an-danitra Losifera ary omena anarana izy a antsoina hoe Satana am'izay satria izy tsinona no jeneraly mpitarika ny devoly jeneraly ny devoly zany na lohan'ny devoly ankoatran'ny Belzeboba de mbola misy amboniny Belzeboba de Losifera zany ary tany amin'ny apokalipsy no tsika de mahita teny fa rehefa nazera an'Andriamanitra niala ny voninahitr'Andriamanitra teo aminy niala ile famirapiratana niala ile fahazavana de lasa feno faharonotana feno fahatezerana lasa tena tezitra amin'Andriamanitra sy tezitra amin'ny olona mivavaka izy ary lazainy moa fa manenjika ny fiangonan'Andriamanitra ny devoly zany de tsy faly amin'ny fiangonan'Andriamanitra zay mifo zay mitana amin'ny filazanan'i Jesosy zay tena mandeha amin'ny famasinana zay tena mandeha amin'ny famarinana reny olona mandeha amin'ny fahazarana reny reny olona mivavaka nefa mbola manota reny tsy atao ninninina reny satria efa anazy reny fa ny olona zay tena miaina amin'ny famasinana ny tena jonono ny olona zay mandeha amin'ny fahamarinana ny tena atakeny ny olona zay tena miseho azo mpivavaka sy tena mitana ny finoana an' Jesosy reo ny tena ataken'ny devoly ary rehefa nazera moa izy ireo a de ray apatelony a eny amin'ny abakabaka aiza ny tena Andriamanitra milaza an'izany Efesianina 4:12 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanapahana sy amin'ny hery sy amin'ny mpanjaka ny famezinana eto amin'ity tany ity ary amin'ny faratsiana ara-panahy eny amin'ny toerana avo io le teneniko aminao to hoe faratsiana ara-panahy eny amin'ny toerana avo eny amin'ny abakabaka eny zany eny amin'ny abakabaka reo le devoly a andihana devoly a manakana ny
vavaky ny zanak'Andriamanitra, manakana valim-bavaka, manakana fitahina, manakana fahasoavana. De misy ihany koa ety ambonin'ny tany devoly be dehibe mahitsika reny olona lasa-dala reny. Eny mety teny angamby ianao mana hoe ny olona lasa-dala ny marary saina fa tsy voatery hoe misy devoly. Depression morale reny, mety marina ny teninao, fa misy tompoko tena hoe itoerany fanahy maloto mihitsy, itoerany fanahy ratsy. Indray mandeha Jesosy de nandeha nakeny amin'ny fasana ary nisy lehilahy anankiray azony devoly teny amin'ny fasana tany Gadarenina no nisehony tantara tamin'izay. Ary io lehilahy io de nifatotra nandritry ny taona maro zay efa tsy fantatry ny rahalany, tsy fantatry ny fianakaviany intsony fa de eny amin'ny fasana eny ny fonenany. Ary rehefa tonga moa Jesosy de Jesosy nanafaka azy vao avy lavitra fotsiny Jesosy de izy manao hoe tonga alohan'ny fotoana ve ianao ry zanak'Andriamanitra, ry lay masin'Andriamanitra, ampijalany alohan'ny fotoana, alohany hanipazana azy any amin'ny elo zany, na hoe aorianany fitsarana farany jugement dernier, de ho atsipy any amin'ny farihy mirehitra afo ny devoly, ho atsipy any amin'ny farihy mirehitra afo solofara ho any amin'ny fahafatesana faharoa. Aorianan'izay de tsisy tantara intsony. Te ilaza aminao manao hoe misy devoly eto ambonin'ny tany, misarika ny olona hisototoka, misarika ny olona hijangajanga, misarika ny olona ho amin'ny tena hoe fahavetavetana, hisarika ny olona ho amin'ny fakambadin'olona, hisarika ny olona amin'ny fangalarana, amin'ny asanjolahy, amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny resaka kolikoly, amin'ny be debe eny fa na dia ao an-tranon'Andriamanitra aza. Baiboly de milaza manao hoe ho avy sisy ny fotoana zay atombohan'ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Eny fa na dia ao an-tranon'Andriamanitra aza de misy tsy fahamarinana. Ataony olona zoy firenjolahy ny tranon'Andriamanitra. Zany hoe be dehibe ny devoly eto ambonin'ny tany eto zay mamandrika ny olona, mamandrika ny olona. Zay no tokony hamakianao baiboly tsara mihitsy. Zay ity boky ity baiboly ity de ataovy sakaizanao ry havana. Ity ny tena fahamarinana. Jesosy rehefa mivavaka amin'ny Jaona 7:12 de mivavaka izy manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Jesosy de resy lahatra fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary na de misy koa aza pastera mitory teny aminao dinio tsara fahamarinan'le tenin'Andriamanitra hoe tena raha baiboly ve le zavatra toriana. Fa raha vao misy angeny atao hoe diso lalana ny finoana raha vao diso ny finoanao an'Andriamanitra, diso lalana ianao de namana ho very ihany ianao. Fahatelo ambarako aminao de misy ny atao hoe devoly zay misantatra sady mifamaizana any amin'ny elo. Toerana anankitelo zany nanipazan'Andriamanitra ny devoly. Rehefa banga le toerana tao an-danitra satria niala tao Losifera sy ny apatilony anjely de toerana anankitelo ny toeran'ireo devoly ireo, eny miabakabaka ety ambonin'ny tany any amin'ny elo. Ary Losifera de any amin'ny elo mandehandeha ety ambonin'ny tany koa izy tamin'ny andron'ny Job. Satana de nakafanahany Job, nakafanahany Jesosy eny tontolo eny zany. De misy devoly eny. Ary ny olona mahery mivavaka na ny mpanompon'Andriamanitra de tsy devoly kelikely mihitsy miady aminy fa tena Satana mihitsy. Satana mihitsy. De mandeha Satana de nitsangana hanohitra ny Davida. Nisy fotoana Satana de hanohitra ny Jesosy. Nisy fotoana Satana nakafanahany Job, Daniel. Zany rehetrarehetra zany de tiana ampahafantarina amitsika fa hoe tena marina ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy devoly intsony any an-danitra fa fifaliana mandrakizay ny any, Jesosy ny any, ary tsy misy alina intsony any, tsy misy devoly intsony any, tsy misy faratsiana intsony zany. Ny olona mitoetra ao izy ny tenin'Andriamanitra de ny olona voavela eloka. Ary any ihany koa de tsy misy olona marary, tsy misy ozy izy olona ao hiteny hoe marary aho, hoe ny soratra masina. Andino jerevantsika zay andiny soratra masina zay atao amin'ny bokin'ny Isaia. Atao amin'ny bokin'ny Isaia, Isaia 7:30, ny anaran'i Jesosy. Tsy hisy amponao ilaza hoe marary aho, ny olona zay mitoetra ao dia voavela eloka. Zay zany ho fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Minoy ianao fa tena misy ny elo. Aoka tena ino ianao ry havana fa misy
le toerana mahatsiraviny voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Ny baiboly milaza an'izany, jesosy milaza an'izany. Ahoana moa ianao ny tsy hinona? Tsy misy anie olona mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy e. Zao ny lalana sy fahamarinana ho Jesosy any Jaona 4:15, zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalako. Aoka tena ino ny tenin'i Jesosy ianao ry havana? Tsy mandainga izy, tsy mahay mandainga Andriamanitra, fa rehefa zay ny teniny, rehefa zay ny teniny dia tsy maintsy ho tanterahana zay. Misy marina ny elo anjarako sy anjaranao ary manamboatra ny fiainantsika. Raha mihaino zao toriteny zao ianao ka matsapa ny tenanao, zany mbola tsy tanteraka e, zany mbola be deaibe nge ny fahotana iainako e, mbola tsy tara ianao raha zao no miova fo, mbola tsy tara ianao raha zao no mibebaka. Afaka mandray ny famonjena ianao mba tsy ho very any amin'ny elo. Zay ary ny fampahirezana nomenantsika androany e, notantarainantsika, nambara tamintsika, nampianarina antsika androany fa tsy misy devoly intsony any an-danitra, fa efa voaroaka tany an-danitra ny devoly ary efa lasany amin'ny elo ny sasany, sasany aty ambony tany mamitaka zanak'olombelona, sasany eny amin'ny habakabaka. Dia aoka ho mailo ianao, aoka ho fen'ny herin'Andriamanitra ianao aoka hanana an' Jesosy ianao aoka ino an' Jesosy ianao handray azy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, dia ho voavonjy ianao. Zay ary ny fampianarana sy ny fampahirezana nomenantsika androany dia samita in'Andriamanitra indray. Amin'ny manaraka indray jery loha hevitra hampandraitsika. Samita in'Andriamanitra teo tompoko.